Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitomboantsika amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy. Miara-mivavaka isika. Nidera sy nilaza nihaja sy ny voninahitran'Andriamanitra dia atolotra ianao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Misaotranao izay noho ny tombonandro omenao anay, misaotra noho ny fahasalamana omenao ny tsirairay. Ary raha misy aminay any tokantrano any Tompo eo am-pandrina noho ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao dia mangataka izahay mba hitondra hery sy fanavaozana ary hitondra fahasalamana ho an'ny nofo sy ny fanahy ny tsirairay avy anie izao teninao izay hodininay animo izao. Rengane Tompo izany fahalalànay mitombo amin'ny fahalalàna ny Kristy izany dia ahatonga anay hanana firaisana bebe kokoa amin'ny ilay nitsangana tamin'ny maty milaza aminay hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ity an'io ity indray isika ry havana dia hijery lohateny iray mba hitomboantsika amin'ny fahalalàna ny Kristy dia ny amin'ilay zanaka nafoy ny rainy. Ka hovakintsika ny Genesis 2:20. Genesis 2:20 no vakintsika andraisantsika izany fampianarana izany. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy, ry Abrahamo, ary hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny britiny ka nitondra natoviny roa lahy miaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny azo atainy amin'ny fanatitra hodorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Noho ny tamin'ny andro fahatelo, Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoe Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanony eto amin'ny biriky anareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha akery, ary ivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny hazo ataina amin'ny fanatitra hodorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy ny tanany, ary dia niara nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainika nanao hoe, rikako io, dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana? Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izany ondry atao fanatitra hodorana. Dia niara nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy izy, dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama naniditra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany. Fa ny antso azy ilay anjelin'i Jehova tany an-danitra ka nanao taminy hoe, ry Abrahama, ry Abrahamo. Ary hoe Abrahama, inty aho. Dia hoy izy, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao, fa matahotra n'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama mierika nijery ka indro nisy ondry lahy teo ivony, voasangotry ny kiritrala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy, ary nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho solony zanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jire. Dia izany no anaovany mandrakandroany ny anarany hoe any tendrombohitra no isehoan'i Jehova. Dia niantso any Abrahama fanondrony tany an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe, nitenako ny nianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao, ka tsy niaro ny zanakao ilay lahy tokanao. Dia hitay anao tokoa aho, ary amaro dia amaro ny taranakao, ho tahaky ny kitany eny amin'ny lanitra sy ho tahaky ny fasika izay any amoron-dranomasina. Ary ny taranakao hahazo ny vavahady ny fahavalony. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Ary Abrahama
de niverina nankeny am'zatoviny de niainga izy ka niaraka nankany Berseba ary Abrahama de nonina tany Berseba. Tantara iray mampangitakitaka ao amin'ny soratra masina ry havana ity tantara ity, satria tantara ahitantsika marina ny tena fahafoizany Abrahama ny tenany ho an'Andriamanitra. Araky ny voasoratra eto dia Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama hoe atery ho fanatitra ho ahy ny zanakao Isaka, io neny lahay tokany, lahay tokany io, tsy nanana afa-tsio izy tamin'ny Sara avadiny. Zao nefa rehefa Andriamanitra no niteny taminy hoe ento atao fanatitra ho any zanakao, de tsy nisalasala Abrahama fa avy hatrany izy de nandeha. De netiny tokoa le zanany, ary tena vonona izy, tena vonona hanao fanatitra le zanany. Ny profon'izany sady mitondra antsy izy, mitondra kitay izy, mitondra afo izy, de nandeha izy. Noho ny fa nandeha elaela izy, afaka ny andro fahatelo avy any Berseba izy zany ho any amin'ny tendrombohitry Moria, dia nasainy janona izy roa lahy, reto mpanompony zany, fa izy sy ny zanany sisa no niaraka. Nanontany azy lay zanany, Isaka zany, dado, anafanatitra neno andehanantsika, ity ny afo, ty ny kitay, fa aiza kosa ho azy ondry atao fanatitra? Asa ry havana zay mbo toetry ny fonao, raha ianao no Abrahama, hoe ento ny zanakao ka vonoy atao fanatitra ho ahy. Iveriko fa raha am'izao andro zao de tsy hisy olona say anao zany. Abrahama nefa dia mafy taminy azy zany, tena lefina natsindrona mihitsy ny fony Abrahama zany. Izy mahalala fa ity zanany ity zanany ity no ho zanak'ondry atao fanatitra, ary tsy olo-kafa no hamono azy, satria ny fanatitra tsy maintsy alatsa-dra, fa izy rainy. Zavatra nahagaga nefa de izao, rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitry Moria izy mianaka, natao ny altara, ny fanampy tam'izany izy mianaka mazava loatra, de napetraka ny kitay, de indro lay rainy namatotra ny zanany. Ny mahavariana koa eto de izao, nipitrapitra fotsiny Isaka, tsy namaly izy na de kely. Zao ny voasoratra hoe de nanorina altara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay, de namatotra ny Isaka zanany izy, ka nametraka azy tambonin'ny altara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonono ny zanany. Mba eritrereto ny ry havany, raha ianao ny teo amin'ny toeran'ny Isaka, ny rainao zay fantatrao fa tena tianao, rainao zay fantatrao fa tena anatin'ny fony mihitsy zany fitiavana anao zany, mindro mamatotra anao. Gaga ihany angamba Isaka, fa inona ary ty ataony dady ty? Nefa tsy namaly izy, nanaika izy. Koa satria teo ambonin'ny altara izy, asa angamba na tsy lany mihitsy teo ambonin'ny altara izy, satria ny tendany tsy maintsy hitatoany antsy, de angamba hitan'ny masony, asa mikipy ve Isaka sa hitan'ny masony ny tanany rainy, ny tanany antsy maranitra? Nanaika nefa Isaka. Tsy hafa io Isaka io ry havana, tsy hafa io fa lay zanak'ondron'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra rainy atao fanatitra tany Kalvari, noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany ahy. Nentinao vonono izy, tsy ny lobavy izy ho ny voasoratra, tahaky ny zanak'ondry nentinao vonoina, tahaky ny ondrovavy zay mony ao anatrehany mpanety. Efa miainga ny tanin'ny Abrahama, zay vo fantatry Isaka hoe aive dada mihitsy no hamono ahy, ray dada no hamono ahy, angina ahako tsy lobava. Mba niady mafy any Jesosy Tompo tao Getsemane, nialiny hamono azy satria fantany fa fanekena vaovao ny fanaovana tany an-danitra ny tsy maintsy atrehny raha maraina ny andro. Mba nitaraina ihany izy hoe raha eo raha azo atao esory amiko ty kapoka ity, nefa ho izy aoka tsy ny sitrapoko ny anao atao fa ny anao. Inona ny dikan'izany? Andriamanitro
raha misy lalana azahoana mamonjy ny olombelona ihany velany fahafatesako ambony azo fijaliana. Aokare zany lalany zany no izoranao e. Raha tsy zany kosa fa tsy maintsy maty aho, tsy maintsy atao sorona aho, tsy maintsy arotsaka ny rako ho zary ranony fanekena vaovao, arotsaka ny maro famelan-keloka. Raha eo aoka tsy sitrapoko anieno atao fanenao. Zavatra hita ry havana tamin'ny tao tendrombohitry Moria, raha nanangana ny tanany ny Abrahama ka te hanatsatoka ny antsy maranitra teo amin'ny tendan-janany, de no tazoniny ny anjeliny tanany tsy hahafaty any Isaka. Fa nilazany ny anjely izy hoe, ry Abrahama o, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy, aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, de nilahy tokanao. Novonjena Isaka ampy tamin'Andriamanitra ny nahita ny fahavonona ny Abrahama hahafoy ny zanany noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Velona somatsara Isaka. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa ry havana, ilay Andriamanitra rainy mihitsy no nanaiky ny hamonona azy teo ambony azo fijaliana, ary nahatonga ny Tompo Jesosy hiantsoantso hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana de nahafoy ahy ianao. Tena nafoin'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo, ary tena latsaka teo amin'ny Jesosy mihitsy ny fahatezerana, satria nitondra ny fahotantsika izy. Isaka na de mitendrena atao fanatitra aza, tsy novonoiny izy fa nisy zanak'ondro ny solovoina azy. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa tena maty teo ambony azo fijaliana izy, tena narotsaka ny randy, tena tapotra teo ny ainy noho ny fitiavana antsika no aton'izany, satria izy noho ilay zanak'ondro nasolo any Isaka fa izay. Fa Isaka manko navotana Isaka fa nisy zanak'ondro nasolo azy. Tsy voavitra mihitsy Isaka raha tsy telo zanak'ondro nisolo azy. Tsy misy koa fa navotana montsika raha tsy telo zanak'ondro n'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, dia Jesosy Kristy Tompo izany. Ary taty aoriana no nitonga ny lalàna, de mazava loatra fa ny olona rehetra zay nitady fihavanana tamin'Andriamanitra de tsy maintsy nitondra zanak'ondro izy atao fanavotana ho an'ny fahotana zay nataony. Ko rehefa avy mibebaka amin'ny fahotana izy ka mimetraka ny tany eo amin'ilay zanak'ondry, ka vonoina ilay zanak'ondry, dia voavela ny elony. Ry havana malala, raha misy lalan-kafa na azahoana namonjy antsika ivelan'ilay fanatitra nataon'ny zanak'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy Tompo zay novonoina tao Kalvari. Raha misy lalan-kafa zao no mamonjy antsika, de tsy ho nisy Golgota, tsy ho nisy Getsemane, tsy ho nisy Kalvari, tsy ho nisy ny azo fijaliana, fa satria tsisy hevitra fa tsy maintsy novonoina ny zanak'Andriamanitra, de nafoin'Andriamanitra ny zanany ho zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Ka izay mino ny fisoloana nataony teo amin'ny azo fijaliana ihany no mahazo famonjena. Ary izany tsy maintsy hitoriana ny filazantsara, izany tsy maintsy hanambarana fa nahafoy ny zanany Andriamanitra. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana, mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary zany nantoka ny Tompo ho an'ny lala tokana hidirantsika ny lanitra, izy no lalana sy fahamariana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Nahoana? Satria raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka, ary ny olona tsy voavela heloka de tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay, satria masin'Andriamanitra ka ny ota tsy miditra any. Ary zany tokony hisaorantsika an'Andriamanitra ry havana, fa tena nafoy ny zanany. Izany tokony hisaorantsika an' Jesosy Kristy Tompo, satria tena nafoy ny ainy, nahafoy ny aiko aho hanavotako anao ho nihirantsika. Ry havana, inona ny tokony ho vokatra zany fahalalanao an'i Kristy zany, ho lay zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao? Inona ny tokony ho vokatra zany?
ny tantara dia hitantsika rehefa tahaka ny nitsangana tamin'ny maty Isaka satria nisy zanak'ondry ny solo azy dia nentina niverina nakany Berseba soamantsara izy. Nentina niverina nakany Berseba soamantsara izy. Maty Kristy, nitsangana tamin'ny maty izy, nefa niakatra ny an-danitra eo tany nakavanan'ny rainy izy, niverina ny toerana ny alana izy, ary naniraka ny fanahiny hiara-monina amintsika. Mba hahatonga tsika hiaraka manompo an'Andriamanitra aminy. Fa rehefa tonga tany Berseba indray Isaka, dia mazava loatra niaina teo anilany Abrahama ray indray izy. Isika ry havana, isika zay novonjena noho ny fanatitra nataon'i Kristy, dia tokony hiara mandeha amin'i Kristy hanompo an'Andriamanitra rainy. Izany no vokatry ny fahafantarantsika ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Fa maty Kristy nefa nitsangana tamin'ny maty izy, ary nilaza fa hombanareo mandrakariva aho ambara-patongna ny fahataperana zao tontolo zao. Ary ny olona niaraka tamin'i Kristy, niaraka maty tamin'i Kristy, niara-natsangana tamin'i Kristy, dia velona ao an'Andriamanitra izy. Velona hiara-miaina amin'i Kristy amin'Andriamanitra izy. Hiaraka manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty izy, ary zavatra tokana ihany tarigetrany ny hanao ny sitraponao Andriamanitra. Manao ahoana ary? Manao ahoana ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra ry kristianina na atsiaro fa navotana noho ny fanatitra nataon'i Kristy? Manao ahoana ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra? Manao ahoana ny fankatoavanao zay ambarany? Manao ahoana ny fiainanao zay lazainy? Manao ahoana ny fankasitrahanao ny fahasoavany? Fa Jesosy Kristy dia tonga hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny olona zay miara-miaina aminy dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra koa ny sitrany. Ry havana, am'izao zava-manahirana eto am'izao tontolo zao izao, am'izao zavatra manahirana amin'ny fiainan'ny firenentsika sy ny fiainana andavanandro izao, misy torohevitra tokana azo omenantsika dia ny hoe miara-miaina amin'ilay nitsangana tamin'ny maty venao. Niverina ny Berseba Isaka, nitsangana tamin'ny maty ny tompo, hiara-miaina amintsika, nefa tsy hainao ataony miara-miaina aminy raha tsy fantatrao ny teniny zay baiko ny fiainanao andavanandro. Naiza misy ianao, na any am-pianarana ianao, na any am-piasana ianao, na ao an-tokantrano ianao, dia tokony ahatsiaro hoe niverina teto ambonin'ny tany indray anie Jesosy, nitsangana tamin'ny maty anie izy, ary miara-miaina amito izy. Ka naiza misy ahy, na amin'ny takona na amin'ny miariary, dia eo anilako mandrakariva izy. Tsy nambarany va indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-patongna ny fahataperana zao tontolo zao, ary raha eto anilako izy, ekeny ve zao zavatra ataoko zao? Angamba tsy fantatro ny asanao, tsy fantatro zay asa ataonao, fa izao ny tsarovy, na inona asa ataonao, aoka hiara-miasa aminao lay nitsangana tamin'ny maty. Aoka hiara-miasa aminao lay nitsangana tamin'ny maty. Mazava loatra fa rehefa avy ny tany amin'ny tendrombohitry Moria, Abrahama sy Isaka ka nanonjy ireo mpanompo mirahalahy zay niandry azy, dia niara-nody tany Berseba izy ireo, ary ireo mpanompo mirahalahy ireo dia niara-niaina tamin'ny Abrahama sy Isaka. Tahaka izany koa isika, rehefa avy navotana tamin'ny rano Kristy isika, tamin'ny fanatitra nataon'i Kristy tao Kalvari, dia nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary tonga eto amintsika izy mba hiara-miaina amin'Andriamanitra ray sy zanaka, tahaka azy mirahalahy mpanompo niara-niaina tamin'ny Abrahama sy Isaka. Ny fiainantsika ary ankehitriny dia tokony fiainana miaraka amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Ka na inona ataoko, naiza misy ahy, dia ho zavatra tokana ihany ny tarigetrako, fa nily ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao Andriamanitra. Hiara-mandeha aminao hatr'izao Jesosy no riko tokoa, maty ny soloheloka teo amin'ny ary-fijaliana manko ianao. Engane ry havana, engane, ka ianao zay mandre sy mihaino izao nahafoizany ny rainy ny zanany zao,
sy nahafozan'ny zanany ny ainy izao noho ny fitiavana anao, dia mba hanapa-kevitra tokoa ka hanaraka ny Kristy marina, tsy hanakalo ny fitiavana ny Kristy amin'ny zavatry ny tany, ny arenan'izao tontolo izao, na ny voninahitra zao tontolo izao, fa no tarigeta tokanao amin'ny fiainanao diny hoe inty aho hanao ny sitraponao Andriamanitro, ary raha izany marina ny fiainanao dia ho hitanao fa vao mainka ho sambatra ianao ho nanao ahoana reny fifaliana rehefa tonga tany Berseba i Abrahama sy Isaka ary izy mirahalahy ka nanambara tamin'ny fianakaviana hoe ity zanako ity efa maty fa velona indray. Hanao fanatitra ny Isaka ny nandehananay nefa velona soamatsara izy. Hanao ahoana ny fifalianao miara-miaina amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nilaza aminao hoe ny fiadanako nomeko anao. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anao, ho tsapanao zany hoe miara-miaina amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Angamba firavoravona fa tsy voalitantara moa kanefa azo an-tsaina ny aminy hoe tafaverina santany Berseba soamatsara ho ny Abrahama, nanambara ny zavatra nataon'Andriamanitra, ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra Moria, ny tenenan'Andriamanitra taminy sy ny fampanantenana feno fifaliana nomen'Andriamanitra azy hoe ho fitahiana tokoa ianao. Ry havako, ny olona zay nandray ny famonjena tao amin'i Kristy dia manjary fitahiana ho an'ny mpiarabelona aminy, satria mitobaka eo aminy ny fitahian'Andriamanitra ary dia hitobaka ho an'ny mpiarabelona aminy izany. Ho toy izany tokoa ny fiainanao, fa ilay Andriamanitra isy zanaka ary fanahy masina zay nanatanteraka ny fanolorana ny Kristy ho fanatitra velona teo amin'ny hazo-fijaliana, nefa nanangana ny Kristy tamin'ny maty no hiara-miaina aminao, dia ho tanteraka eo aminao ny teny fampanantenana mahafaly hoe fiadanana eo ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahana. Ho aminao ny fiadanan'ilay nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka ao tany nakavanan'Andriamanitra ray, nefa koa miara-miaina amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny ka nanolotra antsika ny teniny hanambarana ny sitrapony mba ho tahina ianao eo ampanarahana ny teniny. Mbola ara-mivavaka isika. Andriamanitro, mitera sy mankalaza ny anaranao zahay no nahafantaranay ny ray androany lay zanaka nafon'ny rainy Isaka nafon'ny Abrahama izany. Tandindony Jesosy Kristy tompo lay nafonao Andriamanitro mba ho faty solovonanay teo amin'ny hazo-fijaliana, nefa nitsangana tamin'ny maty mba hiara-miaina aminay isan'andro isan'andro. Misaotra Jesosy eo, misaotra no nanekenao nandalo ny loasa aliko ny fahafatesana mba ho fanavotana anay mifanatitra nataonao. Ny angatanay aminao Jesosy eo dia ny anomezanao nay fotianao ka na inona eto amin'izao tontolo izao manintona nay hisaraka aminao, dia tsy hisaraka aminao zahay noho ny fahatserovanay ny asaribidin'ny fitiavanao anay ka nahafoizanao ny ainao. Raha io aza velana dino zay fa nafonao ny zanakao mba ho famonjena anay, ary inona ny tokony hafonay kosa noho izany fitiavanao zany? Tompo, ampianaro an'olo tena mandrakariva izahay hanao tahaka ny nataon'i Jesosy hoe inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro, ary dia ho voninahitra ianaranao aneny fiainanay na amin'ny takona na amin'ny miariary hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen.